Totosa somatsara ny asabotsy fahavalo amin'ny folo ny volana aprily lasa teo ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ireo foto-drafitr'asa telo lehibe ao amin'ny ENS Université Toliara. Trano famakiam-boky sy birao hiasan'ny tompon'andraikitra mention ary fefy sy tamboho mirefy 200 metatra indray no tafatsangana eto amin'ny ENS Université Toliara ho fanatsarana trano ny fampianarana sy ny fikaroana ataon'ireo mpianatra eto amin'ny sekoly ambony mpanofana ho mpampianatra ity. Izao no vita noho ny ezaka lehibe ataon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny ENS Toliara. Di mampirisika ny établissement rehetrarehetra mitovy amin'ny ENS mba hizotra amin'izay lalana izay hoe fahaizana mitantana ny ahafahana mamita zavatra ohatr'izao ahafahana manangana foto-drafitr'asa ohatr'izao tsy voatery hoe metehatra amin'ny ministera zany le izy fa afaka manao an'izay koa ny établissement tsirairay avy ary izay ny ao anatin'le lalana mifehan'ny fahaleovan-tenan'ny université moa zany fanamorana ny fiaraha-miasa rehetrarehetra ny université amin'ny mpiara-miogonatoka sy amin'ny fitantanana ara-bola sy araka administrativement zany amin'ny université rehetrarehetra. Mamaly ny hetahetan'ireo mpianatra sy mpampianatra izao dingana lehibe vitan'ny ENS Toliara izao. Fanabeazana mivoko sy ny fanabeazana sy horeharehantsika tsy mandrefa zany mba hoe mba misy mamiezatsika dia anatin'izay réalisation maro zay zany ny vola tompoka tena any école normale supérieure madiodio. Akoatran'izay koa dia nangataka amin'ny ministre satria sady manao ny atsika no mangataka koa tsy hoe havita tegna mangataka koa dia nangataka monsieur le ministre fa ninao fa fasambako jerendreo tsika afaka mitsanga soa zahay tsy miaigna tsy zahay fa mahitaka ny fitondram-panjakana manokana manome hery lehibe anay zay sy ny tenako talehany fa ny équipe pédagogique ENS manontolo zay ny soloatena ny président du collège zao fananana bureau vaovao zao zany dia manamarika sahady fa hanao ezaka lehibe satria misy asany lehibe ho anay ny bureau raha tsy teny fotsiny amin'ireo fitazomana an'ireo ataontsika hoe tota-taratasy ny mpianatra ny fitazomana an'ireo rehetrarehetra ny fitaovana rehetra ampiasaina ahafahanay mandray ny olana an'ireo mpianatra sy ny fitarainana ahafahanay mandray ny ataontsika hoe fandaminana ny resaka pédagogie amin'ny ankapobeny. Nambaran'ny ministry ny fampiroboroboana ny haitao arakajimirinja sy ny poste ary ny fifandraisan-davitra fa akoatsin'ireo solosaina zato ho an'ny université ny Toliara dia homena solosaina 10 sy ametrahana internet toy ihany koa ny eto amin'ny trano famakiam-boky ny ENS Toliara ity ho fanatsarana ny kalitao fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika ho fampivelarana ny sehatsy ny fikarohana. Nitsidika ny PPB koa ato amin'ny sisikony Toliara voalohany ny filohan'ny fanavaozana Colonel Michael Rangenirina notron'ny raha matao minitsy ny fanabeazam-pirenena ny alatsinainy 20 aprily 2024. Eto amin'ny sekoly ity ny filohan'ny fanavaozana no nianatra kany amin'ny taona 2019 napirisika ireo ankizy mpianatra ato ny tenany mba tsy ho kivy fa azoto hianatra hatrany tato ao no nianatra ary tsy nanana eritseritra ho filohampanjakana izany indray andro any ho izy misy araka izany valibabena nomeny ny filohan'ny fanavaozana nyity sekoly ity. Mbola mandrisika anareo ao amin'ny ministera mba anao ezaka mba tsy misy endrika ohatran'izao ny sekolim-panjakana ohatran'izao trano potika ohatran'izao tsy haiko hoe ino izy io birao ve io sa sekoly préscolaire taloha dia rehefa tsisy zany préscolaire dia navelan'zareo potika eo le izy fa mba amboarina io tsy mandany ohatrino mamboatra ohatrin'io fa endrika manaratsy ny fanjakana malagasy mihitsy rehefa toeram-piasana fanjakana dia tsy maintsy misy ohatr'izao dia mba samy miezaka atsika fa ny ahy androany eto amin'ny EPP aloha andefantara izy aty aho amboatra nyity trano ny anarako tia dia omenareo devia anankiray ao amin'le fangatahany ndray matao chef Cisco tao le ampitsanganana sekoly ray eto asiroborobo zany hoe reto zavatra nomeny raha matao ministre nareo reto dia amboaro an'reto fa ampiasainareo reto atsarao fa ity dia avelao asatanako ohatr'izay koa le zay angamba ny foy zay milava fa dia makahery anareo mpanabe mpampianatra eto le 420 teo efa nteny raha matao ministre fa ho raisinareo ony.
ny faritako tsara izy teo hoe raha matao minisitra tsy ho lazainy any ambadika aho miangatra dia izay angamba ny eto fa makahery anareo mpanabe rehetra eto makahery ny mpianatra mianara fa raha mianatra teto tany amin'ny 27 zany tsy mikapa mandeha mianatra eto tsy neritreritra hikabary aminareo eto ho filoham-panjakana fa dia mahereza mianatra mivavaha ihany koa. Ankoatra ilay fanomezana lehibe avy amin'ny filohan'ny fanavaozana dia nisy ihany koa ny fanomezana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena kit scolaire na cartable et trousse 20 isa ho an'ny mpianatra ao amin'ny EPP Besakosy, EPP Morafeno, vidéoprojecteur folo ho an'ny draine Sirosisco Siv, tôle 30 cm 1 isa ho an'ny eto amin'ny EPP Besakoa, loko amin'ny bidon 20 kilao folo isa sy table banc 1 isa ho an'ny EPP Besakoa ihany, table banc 10 isa an'ny CEG Antaninarenina ary table banc 10 isa hafa ho an'ny lycée Antaninarenina. Tauriny fifanana vitany ireo tanora mpanao asa tanana enimpolo isa no tanterainy avy eo amin'ny fitelavam-paritry ny fizahantany sy ny asa tanana Atsimo andrefana ary WHS amin'ny alalan'ny dedikasapasady 4 dia notororana mari-pahaizana izy enimpolo ireto nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Ranjanirina taty Toliara notrony ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Lili Ravaralahy. Nisy ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny siège ny fizahantany izay notolorana taratasy fa azon-dalana hanao ny asany. Dia nisy ny fiofanana izay azona mpanao asa tanana misy enimpolo izy ireo dia miofana mahakasika ny resaka recyclage na déchet izany hoe ilay fako manahirana antsika ny plastika ny potipoti-damba ny zavatra rehetra dia azo avadika tsara ho asa tanana manana ny lentany manana ny lanjany ary lasa misy vidiny rehefa maharaka an'izay fiofanana izay hoezana ao aparitaka moa ity fiofanana ity fa ny teto Toliara dia enimpolo no misitraka azy. Nihaona tamin'ireo mpanjara sy amin'ireo mpikambana PCA vaovao eto amin'ny ORTU Toliara ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana nandritra ny fandalovana taty Toliara miravana ny raha nisy teo anivon'ny ORTU hoy ny ministra. Rehefa tena anavaotsika izay ilay fanavaozana dia tena manavao ny vaovao mahafinaritra aloha izany dia efa nisy niezaka natao tsy hoe vao zao na tamin'ity fandalovana ity fa talohan'izao dia efa nisy fidinana hifotony matetika taty nalehan'ny teknisiana teo anivon'ny centrale mba handrindrana an'izay disadisa sy olana rehetrarehetra ny famoafao teto anivon'ny ORTU izay fa ny vaovao zany tamin'izao fahatongavana zao dia efa nitsangana somatsara ny membre ny conseil d'administration vaovao ary antenaina fa hitondra heritsika hitondra angy avao hitondra hery vao hoentsika manosika sy manohana ny sehatra ny fizahantany Toliara izay fiovana izay tafahoana tamin'ireo mpikambana vitsivitsy tao anatin'ny conseil vaovao io fa tena hita hoe mihafanampo ny fitiavana ny finiavana ao ka dia irina fa hitoy tsara ny asa ary efa nidepasena ny olana teo aloha dia sady mandrositsika ny mandrindra no miara-miaina amin'ny ekipa vaovao rehetra anatsarana an'izany rehetra izany. Lany filohan'ny ligue paritry ny karaté do Atsimo andrefana indray ny filohan'ny tantana ity ligue paritra ity Ramatoa Bernardine Razafy Malala mbola izy indray no nametrahany ireo section Toliara voalohany sy section Toliara faharoa fitokisana hitantana ny ligue paritry ny karaté do Atsimo andrefana. Voalohany izy izy ianao dia misaotra ny Andriamanitra na ny fanenjoany ny antony koa zao manana vina dia nirotsaka aho nany fanozoany satria nisy ny lesoka nisy ny tsy fetezana dia mba hiezahako hanatsarako koa ny taranja karateto indrindra fa ity faritra Atsimo andrefana ity dia manana tsaikefa amin'ny resaky fanatanjahantena dia izay ny antony mbola nampahazoaka nirotsaka tompoko zao zahay izao efa manana tanjona efa manana vinavina ny fédération nisy séminaire zay hampianatra zay rehetrarehetra membre ao anatiny par exemple zao zao misy fampianarana ho ahy manokana maha présidentiny ligue ahy misy fampianarana ho an'ny reto section na ny combattant rehetrarehetra zahay rehetrarehetra zany efa misy tsaikefa zay hampianarana anay mampitaina aminay dia efa vonona zahay hatse zay hatao fianarana soa dia efa mampiomana an'ireto ekipa rehetrarehetra aho mba tsy hisian'le problème zay te handeha dia efa vonona aho handray an-tanana
na ny resaka tomobile na ny resaka fiampiantsavana. Efa patron zay ny vita de mikomansy zao koa zany patron manaraka. Miatrika ny fifidianana ny solotena avy ao amin'ny fitelavam-baritry ny tanora sy ny fanatanjahantena tsy mandrefana sy ny filohalefitry ny fédération ny karaté do malagasy rakoto ny Irina Claude Francisco. Raha ny fahitanay anazy nisy raha ny résultat fotsiny zao ny farany raha hoe raisika ny tena résultat farany tamin'ny coupe féminine et enfant teo anisan'ny mitondra médaille tsy mandrefana. Ny Sara Maria sika nefa ny tsy hoe tuliara rery fa ny avy teknika ny katroka karaté eran'ny Madagasikara misy no efa mambony be satria sy karitratra tamin'ny votaratra teniko teo hoe tamin'ny farany teo ny faritra rehetrarehetra sisy diso anjara fa samy mitondra médaille mody tany amin'ny faritra misy azy. Nanatanteraka fihaonana tamin'ireo mpandraharaha ny ministry ny varotra sy ny fanjifana nandritra ny fandalovan'ny teto Toliara renivohitra. Fihaonana natao akakevitra momba ny fandraharahana eto Toliara, ny olana atrehan'izy ireo sy ny mety ho vahaolana ao aroso ao amahana izany. Samy naneho ny heviny teto ireo mpandraharaha maro avy amin'ny sehatra maro samihafa. Notrindren'izy ireo tamin'izany ny lafin'ny fanamorana ny fikirakirana sy fitateran'entana avy eny amin'ny seranatsambo ny Toliara. Teo ihany koa ny olana eo amin'ny lafin'ny fitaterana sy ny haratsian'ny lalana hanika miteraka fahatarana eo amin'ny fahatongavan'entana na mety ihany koa ahasimba ireo entana. Teo ihany koa ny fitaran'ireo mpanangom-bokatra noho ny fikatrohan'ny tsenan'ny voanjo, kabaro, tsaramaso sy ny maro hafa. Anao karazana atelier de concertation tsika izany hoe itindinka hoe inona ny olana izay sedranareo eo anivon'izany resaka PPL izany fa ny angaviako fotsiny hoe rehefa miteny olanareo dia mandroso vaolana mba fahatsika izany hoe tena izy vokany ity fivoriana ataontsika ity zany rehefa miravetontsika ny ahita solution na koa hoe vaolana androany sarotro izay fa karazana fankan-kevitra no ataontsika ho alaina daholo ny sosi-kevitra avy any aminareo ary tsara koa no manamarika sy mizara aminareo fa efa misy foana ny fivoriana entina andrafetana paikady entina andaminana ny famatsinan-tsena resaka vidin'entana indrindra amin'ity resaka ady any Moyen-Orient ity dia ho ampidirina ao anatin'ny paikady nasionaly zany izay fanapahan-kevitrytsika tafavoaka eto amin'izao fivoriana izay ataontsika izao. Fa isan'ny tena nitsongadina nandritra ity fihaonana sy fampiresahana ity ny mahakasika ny vidin'ny PPN na ireo entana ilain'ny mponina andavanandro. Nampahatsiahivina ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zony mpanjifa. Ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana arak'izay anaran'izay dia mipetraka eo anelanelany. Miaro ny mpanjifa izy aloha voalohany indrindra izany hoe amin'ny resaka kalitao amin'ny resaka vidin'entana. Le kalitao tiako tenenina io resaka hoe fivarotana entana lany daty na koa hoe entana simba eny an-tsena ka mety mampidi-doza amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa. Tandremo tsy azo atao izay ary tena efa manome toromarika amin'ireo mpiara-miasa amiko fa za amin'ny maha-ministra anahy dia tena tsy milefitra amin'ny resaka famarotana andreny entana lany daty na simba reny sandreny fa ny manao osika na daty dia mampikady na tsy misy marary na tsy misy matyarany minana an'izay entana izay fanaovana osika na daty dia mampikiatraka izay mbola hoe anabeazana antsika hoe militsika manaja trano ny zony mpanjifa. Tombanana ho 4 taona eo ny vokatra asy ato amin'ny faritra tsy mandrefana amin'ity taom-piotazana 2024 ity ary tapaka fa 700 ariary ny vidiny ividianana ny 1 kilao araka ny fandaminana ny arana amin'ny vovonan'ny mpisehatra amin'ny asy ato amin'ny faritra tsy mandrefana. No mafisina ihany koa ny ady amin'ny kilaboly sy papango izay teti-dratsy mampikorontana ny mpamboly sy ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny famokarana asy ity. Misy ihany koa nefa ny olana eo amin'ny fandaminana ny izay afiarina amin'ny ankapobeny anisan'izany moa zany ny fifandraisana eo amin'ny tantsaha sy ny mpanangom-bokatra sy ny mpampiasa vola izay mila rindra. Efa misy anefany ireo fandrindrana izay napetraka, efa misy ireo didy aman-dalàna izay efa napetraka fa ny fanarahana azy sy ny fanaraha-maso ny fampiarana izy ireo zany
zany mbola ezaka atrehantsika amin'izao fotoana zao. Tsy ampiarina tena mampiasa tantsahapitsaka tokoa ity zay ampiarinany azy ity, indrindra fa ireo vehivavy ka ataony fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fahameloma maso indray anio zay ampiarina io satria isika moa zany dia anisan'ny firenena lehibe mpamokatra azy tany aloha ary mbola afaka hiverina ho firenena lehibe mpamokatra azy ihany koa isika mba hialana amin'ny fanafarana foana ny vokatra zay ampiasaintsika indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fampidirana lamba. Fanambapetraka ihany koa ny fahitana lalam-barotra maro any ivelany ho fampiroboroboana-trany ny sehatry ny famokarana hasy eto Madagasikara. Raha ny tatitra ny mahakasika ny antontanisa mahakasika ny zalo zany dia nahitantsika fidinankely ny cour ny coton au niveau international dia zay no mampatonga antsika foana ny mandray ny défi na koa ny fanavaozana ao anatin'ny hoe mila mancréer zay valeur ajoutée zay foana tsika mba ahafahan'ilay vokatra ondrantsika ao anivon'ny zany tsena iraisam-pirenena zany mba miampitombo kokoa ny santany zany. Dia araka ilay niteneniko teo fa maro ireo sehatra eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena no afaka hanondranana amin'izay ny asa zany koa ny lanjazo anatin'izany ohatra ny eo anivon'ny tsenan'ny Union Européenne zay tena misy fiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara, misy ny projet afaka entina anaovana antatsoroka an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ohatra hoe ny fampiofanana anazy ireo mba hanaja ny fenitra rehetrarehetra zany takin'izany tsena iraisam-pirenena zany mba ahafahan'zareo misitraka an'izay tombotsoa mety ho azontsika ao anatin'izay ahafahantsika manondrana zany ny vokatritsika. Araka ny hitantsika teo ihany koa fa mbola fanondranana vokatra tsy voahodina ny tena hoe imasoantsika zany dia izay ilay hoe défi na koa hoe fanamboraizitsika izay rahantsika amin'ny ministèren'ny industrie moa zany tena miantsehatra an'izay fa misy foana fiaranentana eo anivon'ny ministère rehetra voakasika izay no anatin'izany ministère ny varotra ny fambolena ny ministère ny industrie ihany koa. Vonina tanteraka amin'ny fandraisana ny Copicole ny eto Morondava ao anatin'izany ny toerana anaovana fifaninanana ny 20 aprily ho avy izao. Andresahady ny fivoriana mialoha iarahana amin'ireo kandida rehetra amin'ny 20 aprily amin'ny 4 folakandro moa ny eto amin'ny Sablabara Avaratrova. Efa miomana tanteraka mihitsy izay eto amin'ny Sablabara, efa miomana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ny fanatsarana ny tanàna, ny fandiovana sy ny sisa satria seho lehibe ity ho ataontsika ity amoahana ny talenta antsika rehetrarehetra eto Morondava zany tena anton'ity Copicole ity dia efa vonimbolina tanteraka mihitsy zahay handray an'izany Copicole zany. Koatra n'le toerana tsara zay omenay toerana somary vaovao tsara endrika, tisy ihany koa ny cadeau surprise avy amin'ny Sablabara amin'ny fotoana io ny sonorisation lumière avolenta tsara zany hoe manana kalitona sono tsara izahay amin'ny marika tsara, mino sy matoky izahay fa hahafapo antsika ny lafiny fanamafisam-peo amin'ny fotoana io tsara ny kalitona feo hoe zahana koa matianina le izy mba hampivoaka tsara ny zavatra ho asehontsika ny publika amin'ny fotoana io. Sy miavaka no hita ny 20 aprily ho avy izao satria amin'ny fotoana io ihany koa isika no hiaraka ankalaza sy hanapaka ny mofomamy anombohana ny fankalazana ny 17 taona ny TV+ Madagasikara. Copicole raikitra ny Copicole andiany fahasivy ao Morondava asaina arsika eto Morondava sy manodidina anotrona ireo mpifaninana talenta. Découverte Madagascar Copicole Morondava izany dia ho totosaina ao amin'ny Sablabara Avaratrova. Tabakila efa afaka jifaina ao amin'ny bureau TV+ Morondava dia nizao azy dia antsony laharana 034 58 084 80 na ny 032 07 387 16. Tadio ary fanotalata 20 volana aprily 20 soarivo no anatotosaina izany lanonana-dehibe karakarain'ny TV+ Morondava izany ho tanterahana amin'ny dato ihany koa ny fanapahana mofomamy ho an'ny 17 taona ny fahitalavitra TV+ Madagasikara. Efa hita amin'ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena fa 430 hiditra ny miandro azy iny ny vato sy ny takelaka milaza ny fanamboarana tsikelikely ataon'ireo tompony andraikitra tazana eny ihany koa ireo fitaovana fanamboaran-dalana ity ampahandalana ity izay nampy darenany maro
hatramin'ireo mpandalo mitsidika ny faritra Menabe. Efa ny taonany maro no nisy ny fanamboarana saingy mbola ny mandalo ireo tanàna ny vita, ohatra amin'izany ny mandalo any Dabolava, Ankiranimena, Analakninina. Tsy miditra amin'ny andro vazo ihany no ahitana fahasimbany fa efa potika avokoa no mivoaka kely ny tanàna hiazo any Morondava, toy izao hita amin'ny sary izao araka izany ny faharatsindalany lavadavaka vatokely maranitra manimba kodiarana, ampahany kely sisany misy ambina tara, nasibatra ireo fiara indrindra ireo fiara kely izay tsy afa mandeha. Mbola mamerina ny antsoavo atao amin'ny tompona andraikitra voakasika araka izany ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fa 430 iny. Nienatra amin'ny 9 ariary ka hatramin'ny 7 ariary ny vidin'ny vary iray koa eto Morondava. Raha oharina tamin'ny herintaona dia niena Antsasamanila amin'ny vidiny teo aloha izany. Mitaraina araka izany ireo tantsaha mba tsy ary mantanjoka tanteraka, betsaka amin'ny fandaniana nefa tsy misy tombony azo. Vidim-bary tamin'ity aloha tena latsaka ambany be noho tamin'ny taona lasa. Tamin'ny taona lasa izay lasa nivarotra 2 aly sy 1 hetsy. Tamin'izao nefa lasa 7 aly vidin'ny vary. 7 aly, 4 aly, vary lava zao 5 arivo sy 4 arivo sy 4 aly, 4 aly. Izay amin'izao lasa tena sahira na ambana tantsaza sahira mivarotra mora nefa izay koa bakany koa mividy. Lasa vidin'ny vary androany zao tsy vidin'ny vary amaray nefa tsy miaka fa midina fa izay avao. Dia lasa perte zahay tsisy mpividy koa sady olo fa mividy amin'ny kapoaka avao koa. Izay varotra amin'ny gony zao lasa tsy manomboka marandray izy-kariva nefa vary 5 gony andesinay dia andesi mody avao koa bakeo amin'iny. Zany mba mangataka zahay mpivarotry vary mba ampiakary le vidin'ny vary fa tena sahira zahay. Vidim-bary tamin'ny herintaona mba nisoa fa vidim-bary anamika izao mihena nefa zahay sahira, tena sahira hay tatsaha zao amin'ny fampianay varinay mora be dia mijaly hay nefa ny raha agny andoka avelany tsy misy lafo mare nefa vokatsinay mora. Zahay mivarotra vary amin'ny 500 zao 50 7 aly dia 4 aly vary lava. Dia ino ny hafatsinay fa mba mila ny vokatsinay mba hisondrotsy hay satria ngainay mijaly, ngainay mokotsy nefa zahay maro depasinay agny tanimbary. Depasy tsy moramora nefa vokatsy mihena be. Manao antso amin'ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo. Nahatratrany amin'ny 9 hetsy taona ny varina farana avy any ivelany tamin'ny taona 524 izany hoe tafakatra hatrany amin'ny 500 isanjato. Ny 5 alina sy 9 hetsy taona tamin'io dia ny mpandrara kototry ny fanjakana napiditra azy. Antony tonga fidiban'ny varina farana avy any ivelany izany koa niteraka olana tamin'ny vidim-bary teto an-toerana. Taoriany antsoavy nataon'ny tantsaha nikarokevitra amin'ny fitondram-panjakana koa nampaikarina hatrany amin'ny 200 taona isan-kerinandro ny vary ovidiny SPM raha toka 50 taona isan-kerinandro izany teo aloha. 700 sy 1,000 ariary isaky ny kilao ny vidiny andraisan'izy ireo azy. Amin'ny SPM dia tsy hiditra amin'ny hoe karazam-bary manahoana le izy fa iny sy nasarana ny teknisiana ny faritra ihany nanaovana anazy. Ny ena dia ny varotra ihany no masomasoako zany. Raha ohatra ka ny makalioka no betsaka loatra dia ahona fomba handrindrana an'izay. Raha ohatra ka karazam-bary hafa no betsaka loatra dia ahona fandrindrana an'izay. Fantatsika fotsiny fa ny makalioka malagasy atsika tsy betsaka ny olona tena mavidy mazaka mividy anazy hoe tsy ampiarahana amin'ny hafa. Matetika moa fa zay ny fanaovana anazy raha tsy diso anderato level'ny faritra dia raha ohatra ka misy karazam-bary hafa zay mety hanimba ny tolotra sy ny tanàty amin'ny resaka tsena dia idiranay zay tompoko. Ny trantsehatra amin'ny fanamorana ny tantsoroka amin'ny fanatanterana izao vahaolana natolotry ny fitondram-panjakana izao ny faritra aloatra mangoro. Lafiny lojistika io mihitsy tena eo ny tantsoroka hoentin'ny faritra ao anatin'ny fanarahany tia dia hiantoka an'izay lojistika zay. Efa misy fomba voadinika izany mahafahantsika manao an'izy io mba voalohany indrindra aloha tsisy izay fahasairana ny tantsahatra
tantsandray no anatiny tolany variny efa tatsika fa tsy maintsy misy tombonaky amasokarena fa efa vojery io ezahana zany mba tsy boaka ny magazin ataotsika miteny hoe stock zany zavatra efa anaty magazin zany ny stock tsy mbola eny atota eny an-tanimbary fa anaty magazin zany hoe ny zavatra efa anaty magazin no vidina mety ny olana zavatra tandrematsika koa mantsy de zao raha ohatra tsika hoe zao no tonga de hidina ny atsara saosy anaty le vary vao miakatra indray no azo dia le iraka ao ampanaovana ny SPM mihitsy namizay fotoan'izay ianao nanazako anazy hoe lasa mivilana toerakary hividy an'le stock tsy lafo tamin'ny heritaona zay misy ny voalohany kanefa raha izao tsika nidiny tsara tsika rehetra mahafantatra manomboka misy miakatra ny vary de zany hoe tsy vitany hoe le iraka tena ho ampanaovana ny SPM manome todiso am'izay fa itsika koa ndika lalàna satria hividy vary milohany tena disokafana ny campagne nisy ny fanaovantsy ny fanaram-piara-miasa teo amin'ny lehibe ny faritra aloatra mangoro sy ny tale général ny SPM. Manamora kokoa ny fividiana ny SPM ny varin'ny tantsaha ty aloatra ny fakana ireo vary efa antsopotra na ny GCV izay isany nampitaraina ireo niarany asa tamin'ny banky mpampindram-bola madinika ty antoerana hoy ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena. Ny fividianana ny varytsika miaraka amin'ny SPM io zany manomboka zao de tsy maintsy misy traçabilité hoe iza le vidianana vary. Ny tsotra indrindra ny traçabilité dia ny GCV. Donc ny GCV zany isan'ny premier servi amin'io. Ny antony ny vary GCV no hita hoe ato misy. Tsy latsika logistika hoe hoentina makaizy vary rehefa aveo. Na avesy taterina makaizy fa miteny fotsiny hoe ato misy vary. 4 tonnes ny ao. Tonga de milamina zany iny hoe misy 20 tonnes ao de tonga de makaotsika de mividy. Raha nefa ny SPM ana teknika zany efa nazavany de ohatr'izay misy ny atakeny anazy ny GCV ny tsotra indrindra. Ny mividy anazy satria tsy mila taterina mandeha gauche droite atero any anana vary na hoe alaina any anana vary. Fa tonga de mandeha tsika ato misy dépôt ana GCV tonga de mafantatra ny tonnazy atao calcul ny vidina samy miala basidana. Ho amin'ireo toerana lavitra toy ny commune Didy misy ny andraikitra raisina mifanandrify amin'ity fanangona mbokatra ity mba hamahana ny olana sy amoana ireo vokatra izay nihitsoka any toerana. Efa nisy ny fiara-miasa teo zata anatiny mafantatra an'izany bentananareo ary mbola ho ampiana zany mba ahafahantsika mikarakara an'le lalana mahay an'izany ny bentananareo. Fantany zany vao tamin'ny efatrano lasaka fa zay resaka hoe tohizana le fanamparan-talana ny Didy mba afana moka ny varinareo afana SPM midina any koa ary SPM tsy hanao tsony hoe aty any zay no mijery na aty any fa tonga de hoe bambara io fa ny tonnazy tsy araky netrentsika hoe raha tsika zany ohatra maika na tonga efa 1000 tonnes io izy manana ny trésorieny de aloha izy andeha anao ny asa ny filaminana fa raha dodosatsika koa aloha manjary sahira satria lasa tonga de logistika mavesatra be raha tonga de izahantsika tonga de anana ny SPM tsy afaka amorona tonga de amorona camion vetivety amorona dépôt vetivety fa tsy maintsy arakaraka ny réalité eo ny afany miasa. Zay zany miasany SPM manomboka izy efa nandray andraikitra omaly iny miampy an'le fanaovatsiny iny any iny de mitohy zany iny zay na tonga raha nametraka hoe avao tsara ny varotra anay sy ny vary vao na reconnaît. Fifanatrehan-tava mivantana teo amin'ireo tantsasy ny mpandrararabazy ary ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy teknisianina isantsokazany tato anatin'ny faritra olotra mangoro ity natao teto ambatona zaka ity nandritry ny fakan-kevitra ho fanomanana ny fisokafan'ny taom-piotazany sy fanangonana vary ho amin'ny taona 2024 notariny fiadiny ny faritra loatra mangoro samy naneo ny maharary azy ireo tantsary nitondra ny fanazavana ara-teknika ireo teknisianina teboka isan'ny vohitra ny hity tondrambaolana amin'ireo
fitaraina ny tantsaha sy ny mpandraraha voaresaka manokana ny olana ny tamberimbidi izay fantatra fa nandray fanapahan-kevitra ny ampidinana izany ny faritra loatra mangory. Fijerinay azy ny fakahakevitra natao teo amin'ny faritra loatra mangory mikasika ny fanokafana ny taopetazana eny ambopolo sy arivo dia misaotra manokana ny bato lehibe ny faritra loatra mangory zay tena nijery manokana mihitsy any makasika ny olona mistorona zay hita hoe efa anapidinina dia anisany tafita ny fangatahana hitantsalo hatreto zany aza nefa dia mbola tsy misakatra zay mangataka ny amin'ny taopetazana ty ny hitazomana trano zay prix farany ambany zay efa namieniny tao amin'ny taleparitra fambolena sy ny fiompiana hoe tena ambony dia ambony ny sara fojafojanany vary manodidina fitodratsirivo zany ho anay tena mpamboly dia mametraka mihitsy hoe alao reto tena mbola jerena zay vidiny farany ambany tsy mahafaty anatantsaha zay etonandrano mpakasana ndray matona be ny fary sidinika tena nafapo anay satria tena hoe misokatra tsara afaka maka hevitra fanankalevitra zavatra tiako tsindrina fotsiny anatin'izy ity dia zao hoe tsy mpifahavalo ny tantsaha sy ny olom-bofidy sy ny olona mpanatanteraka fa tena mpiala ratina zany ny atonavana amin'ilay tanjona amin'ilay fampivoarana tantsaha sy ny fahamanana olana eo amin'ny sehatrana vary dia mila mifanohana sy mifanampy ary mifanankalevitra sy mifandray tsara anatin'ilay hevitra tapaka ny olom-bofidy ny tantsaha ary ny olom-botiky eo zany le veriko ao anatin'izay koa ny mpandraraha tokony fampijerena zany io ka tsy tokony hanana hoe fijery mitongilana fa fijery mahitsy mba tena hipetraka tsara ny hoe raha ity kosa ny tena mahasokarina ny tantsaha dia aleo mba tsy vidina ambany kosa lay. Mila ny fifanomezan-tanana sy ny fandraisana anjaran'ireo herivelona rehetra mba ahafahana mizotra makany amin'ny tena fanavaozana hoy ny taleparitra ny fanavaozana loatra mangoro Rahardera Rabatsiarson. Miainga amin'ny fanavaozana ny toe-tsaina nefa izany mba hahafitaratra ny faritra misy antsika nanao antsoavy mba hisy ny ainga avao amin'ny tena fampandrosoana ny tenany ialana amin'ny fifaminganana sy ny fanaratsiany amin'ny samy zanaky ny faritra. Ny teny misaotra an'Andriamanitra lehibe ny atao hoe fanomezana fampatokisana ny fitoram-panjakana mahefa tarihan'ny PRRM colonel Michael sy ny ministra ny sana ny fanavaozana zay nanana ny atao hoe capacité d'écoute aloha voalohany mikasika ny aloatra mangoro nanana ny fahatokisana sy atao hoe fandraisana andraikitra ka nanendrenanay anako moa zany zay zanaky ny faritra ty aloatra mangoro ary ampanetretena no hitenenana an'izay fa amin'ny mahazanaky ny faritra loatra mangoro zay dia fantatray dia fantatray ny zavatra ilainy ny faritra loatra mangoro indrindrandrindra ny zavatra atao hoe besoin rehetrarehetra na ara-teknika na ara-politika hoe inona ny zavatra tokony hijoroantsika ho an'ny fanovana. Misy instrument zany hoe instrument mitondra makany amin'ny resaka refondation zany hoe ny refondation but na koa objectif fa ny resaka concertation no ahafahantsika mandeha sy mizotra makany amin'le refondation tsara ihany maramarika fa ataoko hoe ilana ny participation antsika natif rehetrarehetra mba ho iray zany hoe hiala amin'ny ataoko hoe fahazarana mety tsy mety amin'ny maha-olombelona mety ataoko hoe tsy fetezan-javatra zay hita maso na koa amin'ny maha-olombelona afaka remona zay vonina nome tanana ho an'ity fitaly avaparitra ny fanavaozana ity ny komuna Ambatondrazaka. Ho anay manokana dia tolonamana zay ao anatin'izay satria ny commune urbaine dia nanana an'izay fihevitra sy tsangakevitra zay hoe anova amin'ny lafiny maro toe-tsaina ny fomba mampanao atao hoe zay ratsy rehetra zay tsy tokony zay napetraka misakana atao anatina fampandrosoana dia mba hajanona any amin'izay fa andehany amin'ny lalantsika hoe mandroso mba andraisan'ny vahoaka rehetra anjara ao anatin'izay antsoina hoe fampandrosoana sy
fanavaozana ary fandehana ny raharam-piarahamonina amin'ny tokony izy izay. Ira ihany ny malagasy na eo azy ny fahasamihafana amin'ny fiaviana. Hoy ny solombavam-bahoaka Mafitsara Silvestre avy eo amin'ny distrika ny Vaingandrano. Maro ireo mpiavy no monina eto Ambatomazaka izay afaka mifanome-tanana ary hitondra fampandrosoana. Miantso ny rehetra ity solombavam-bahoaka ity mba hanambatra ny hery. Fa zay le atao hoe tamin'ny alalan'ny nofikena amin'ny tampihavanana izay firaisakinan'ireo zanaky ny faritra tsy moatsinanana monina eto amin'ny faritra loatra izay. Ny mpanjaka Gaston indray no nasandratra ho mpanjaka Misatromena hitondra ny tranobe ny Zafindena-Rivo Tsaravary rehefa maty ny mpanjaka teo alohany. Amin'ny foko tambahoaka mantsy dia maty mpanjaka misy olo-mpanjaka. Ity araka izany no mpanjaka fahavalo amin'ny taranaka Zafindena-Rivo. Ho fanandratana sy ho fanamasinana azy dia misy ireo fombafomba ara-drazana araka ny foko tambahoaka. Ny fanindran-dalana tamin'izao ihany koa ny fagnosena nataon'ity mpanjaka vaovao ity satria tsy misy mahazo manao fagnosena ny mpanjaka efa Misatromena raha tsy efa navita ny mpanjaka vaovao. Rehefa misy ny mpanjaka mitsangana dia tsy maintsy misy lefiny na solony, zany hoe raha dika sotra zany fitondram-panjakana dia président dia vice président. Dia misy lefitra zany vaditany. I vaditany io zany raha dina sévère ny mpanjaka zay avy voasandratra moa zany dia efa ladininy dia efa misinjo ravaka izy zay. Fa ny lefitra dia mindrandra fisandratana izy. Zany mahatonga hoe rehefa miambony ny mpanjaka mena satroka dia azo dika hoe ao ny mamy ao ny mangidy. Zany hoe ny mpanjaka zany raha misy mpanjaka miambo ka tonga ny famiregna taona ohatran'izao famoseny mpanjaka zany amin'ny varosy dia tsy mahazo magnoso ny mpanjaka zay efa Satromena taloha raha se efa mavita zany le mpanjaka vaovao zay voatendrena tahaka ny araka ny fomba ny foko tambahoaka trany dia mitondra tangala voangy na tsodrano ireo nasaina mandritra io lanonan'io. Tonga ty zany zay izy moa zany tonga l'éducation afaka mananjary iraka ny andrena toa misy iasa fampanana asa ary miasa mpanjakana itotrosa moa zany zavatra natao teto androany dia raha soa mpanjaka fanapana vahoaka ny zavatra itondrany ny vahoaka ny zanaka manjafy ny anakafireny ato amin'ny tramobe raha soa anazy. No tanterana izy mafito amby 10 aprily teo ity lanonana roso sina ity. Tsapa tato ato fa misy ny fikorontanana eo amin'ny famoivizana eto ataptananany Mananjary izay antony miteraka ny lozam-pifamoivizana. Anisany miteraka izany ny fijanonan'ireo bajaj na posiposy amin'ny toerana tsy tokony hijanonana ka miteraka fitohanana
ary saika hita izany eny amin'ireo toerana be olona toy ny tseny. Ho fandaminana izany dia nidina ifotony nanatanteraka fanentanana ho an'ireo mpitondra bajaj sy posiposy ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka vadivavy androany. Jerenay zany aloha hoe aiza lay toerana tena misy hoe fifamoivoizana, hoe tena misy hoe fijanona posy maromaro, zany hoe amin'ireny atao hoe tsena. Neto amin'ny ville moa ny tena tsena goavana eto dia ny bazary be sy ireo bazary kely. Zay aloha point anankiray. Ny point faharoa dia mijery zay amin'ireo atao hoe grossiste na reny tranombarotra vaventy reny zay matetika misy fitohanana satria misy manao chargement, misy manao déchargement eo amin'ilay toerana. Zay zany ny zavatra hoe hita zany. Manoloana zany zavatra zany dia andray andraikitra zahay dia anao fanentanana. Ny police pirenena moa dia tsy natokana hoe anasazy foana fa dia manentana, anao fanentanana zahay ary ataonay anatin'ny atao hoe lahara-pahamehana mihitsy zay fanentanana zay, hidina ifotony zay ary toiza zavatra zay ifampidinika zahay amin'ireo sokajy voalaza ireo ary zay moa miara-miasa amin'ny police municipale zahay. Isy ihany koa ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpitondra bajaj sy posiposy ireo ary aorian'izay dia iroso amin'ny fanaraha-maso ny tompon'andraikitra. Aminavina zany zahay hoe tokony anao formation manokana mihitsy ho an'ireo mpitondra cyclopousse ireo, ho an'ireo mpitondra bajaj ireo jerenay hoe manana permis ve izy ireo ve mba olona mba hoe olona ahoana ny moralitén'izy ireo, mba olona manana fahamendrena sa dia olona manahoana reo olona reo jerena daholo zavatra zay ary erana miasa amin'ny commune moa no anaovana an'izany. Zay zany hitako zavatra hoe hita hoe maika eto amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana. Dia tsy adino koa fa iara-iasa zay amin'ny zareo amin'ny visite technique, amin'ny fitsirianan'ireo reo sy eo amin'ny resaka hoe fananana permis koa zany dia ho jerena koa zavatra zay hoe mba olona manana permis ve reo olona mifamoivoy reo mitatitra ireo. Nanomboka andro any izany fanentanana izany izay nitariny talepatry ny filaminam-bahoaka vadivavy. Taoriny etsika fitsarana fitaovam-pandanjana teto Mananjary dia niroso tamin'ny fisavana anireo fitaovam-pandanjana teny Atsena androany ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana vadivavy. Tanjona amin'izao etsika izao ny amalina ny etetany mpanjifa sy ho fampanarandalana ho an'ireo izay mampiasa fitaovam-pandanjana rehetra. Nandritra ny fisavana no nahitana fa mbola misy ireo fitaovam-pandanjana tsy nandalo fitsarana. Manomboka ny androany dia isy ny fisidiana na contrôle inopiné izay tanteranay manomboka amin'ity anio ity izany dia mba hitoviny lanja sy ny fandanjana misy eo amin'ireo mpikirakira izany fitaovam-pandanjana izany, fa indrindra ihany koa hampanarana ny lalàna ho an'ireo rehetra mampiasa izany fitaovana izany ka voavaly ankehitriny ny fanamafisana ny fitaraina n'ireo mpiaro ny zony mpanjifa sy ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ho mafy ny fepetra raisina ho an'ireo fitaovam-pandanjana tsy manara-dalàna raha ny fanazavana hatrany. Raha amin'ny ankapobeny zany raha tokony ho raisika eo amin'ny 100 ny isan'ireo mpampiasa ny fitaovam-pandanjana dia efa nahita teo amin'ny 520 isika ary izay ihany koa nanosika anay atao fitalevam-paritra nanoy ny ezaka makasika ny fisavana ny fidinana eny fotony hafatarana ireo ny mandika izany lalàna makasika ny fisarana balance izany ary ao anatiny izany ihany koa ny atao hoe fanomezana ny sazy ho an'ireo zay aorinan'izao ka mbola mbola tsy nitondra raha tonga eo amin'ny fanatanterana izany izahay eny am-pisidiana eny na manao suivi na manao contrôle dia tena ho mafy tokoa ny sazy akoatrany izao efa taonay fandraisana ny andraikitra izao. Mbola mitombo ny fitsarana fitaovam-pandanjana eny amin'ny bureau ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana vadivavy. Amin'izao roa volana mialoha ny fotoam-piotazana lavanilina maitso izao tena natateraka etsika fanairana ireo vahoaka mpamboly lavanilina tao amin'ny 15 fanaovam-baolina Fokontany Manakana commune Ambanivohitry Ambodiampana district Sambava ny herinandro lasa teo.
Samy lanja sora-baventy moa izy ireo fa anehoana ny etaetana manoloana ny vidin'ny lavanilina izay ambany dembany. Nambaran'ireo tatsaha-pambolona lavanilina fa sahirana izy ireo amin'ny fampianaran-jaza ny fitsaboana rehefa marary, ny sakafo tsy ampy fa efa io fambolena lavanilina io no fotom-piveloman'izy ireo. Satria ny zaza madinika tsy voataogna amin'ny fianarana mikapoakambary tsy azo sahirina tegna sahirina zay vahoaka amin'ny fihinanan-kanina amin'izao fotoagna kofa takitra aretiny tsy tafiditry l'hôpitaly ny fahasahiranana fatafahoatra. Ny tanjona amin'izao etsika fanairana izao moa dia mba andraisan'ny fanjakana fepetra mba hampiakarana ny vidin'io lavanilina io fa mijaly ny vahoaka. Todika anao indrindra andray matofoloha velombolo zay rehefa niditra tamin'ny lalagna fagnavaozana atsika eto amin'ny firenenantsika. Dia nisy fotoagna zany natao ny fampiantsovana tao Asambava nisy indrondro intelo raha tsy diso za. Dia ndray matofoloha tegna mangavy ampagnajagna atovy jery todiky ireny ezaka sy fivoriagna atikasa zay nataontsika regny fô arakaraka nanaovagna azy ny vidin'ny lavanilina ndraiky miamororona. Ny kaomina ambonivohitry Sambava dia miezaka hatrany manatsara sy mandamina ny tanàna. Isan'izany ny eo amin'ny lafiny fitateram-bahoaka. Ankoatra ny taxi bajaj dia tsy maintsy lokoina mavo ihany koa ireo moto izay misehatra eo amin'ny taxi moto mba hampiavaka ny manara-dalàna sy ny tsy manara-dalàna. Nanatanteraka etsika fanenjehana ireo taxi moto tsy manara-dalàna moa ireo polisy kominaly ny herinandro lasa teo ka nisy ny moto izay noviazana. Tsy nahafaly ireo mpanao taxi moto izany ka nanao fitakiny izy ireo manoloana ny bureau commune mba hamohany ireo moto izay noviazana. Ireo mpitandro ny filaminana moa dia efa tonga teny nijery ireo olona izay mety eo apefy ampisy korontana. Ny tany nisy olobe moa tsy mety zaza ka nilamina ihany ny raharaha taorian'ny fifampiresahana izay nisy teo amin'ny prefeny Sambava sy ny ben'ny tanànan'ny Sambava ary ny filohan'ny fikambanana taxi moto. Nisehona alatromby tany amin'ny kaomina ambanivohitry Bevontro distrikan'ny Sambava ny fa 20 ny volana Martsa lasa teo ka omby misa 30 no lasan'ireo dahalo tamin'izany. Raha nahary izany ireo mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny vondro topoparitry ny zandarmariam-pirenena avy ao Sambava dia nanao ny fanarahan-diavetrany niaraka tamin'ireo fokon'olona. Voka tratra tany amin'ny kaomina Manambato distrikana Ambilobe ireo mpanao ratsy ka dahalo 3 lahy no voasambotra ary omby misa 20 no tratra izay naverina any amin'ny tompony. Nanentana hatrany ny vahoaka moa ny komandiny vondro topoparitry ny zandarmariam-pirenena eto Sambava ny kapiteny Mangalaza Franky Girardo mba hanome angom-baovao maro-potitra ahafahana mahazo vokatra manoloana ireo asa ratsy izay miteraka tsy fandriam-pahalemana. Tamin'ny 20 volana Martsa 2024 lasa teo dia natratrangana alatromby tany amin'ny komina Bevontro zay mbola anatiny distrikany Sambava. Rehefa azo zay angom-baovao zay dia nandeha nidina tany an-toerana ny zandarmariam-pirenena niaraka tamin'ny fokon'olona ka nanao ny fanarahan-dia nandritra ny 5 andro. Taorian'izay dia tratra ny mpanao ratsy ka nisy omby 20 izay tratra tany amin'ny komina Manambato izay efa anatin'ny distrikany Ambilobe. Eto moa dia manentana hatranintsika vahoaka mba hanome angom-baovao maro-potitra mba hahafahan'ny zandaro miasa sy miantsehatra ary mahatratra ireo mpanao ratsy. Natolotra ny fitsarana mba raha tonga voalohany ao an-talahy kosa ireo mpanao ratsy ka voatazona vonjy-maika ny amponja miandro ny fotoana hitsarana azy ireo. Mangataka amin'ny fanjakana ny amarena ny kianjany le maladerika eny Ambojafy mba iverenana ilalaovana baolina kitra ireo tanora eto Tomasina. Toerana efa fanaovany tanora baolina kitra teto hatramin'izay. Saingina lainy ny mpitondra teo aloha ametrana tetika asa trano building. Tsy tanteraka nefa ny fananganana ny fotodrafitrasa. Tsy misy toerana hafa na kianja fanaovan'ny tanora baolina kitra intsona nefa eto Tomasina amin'izao. Ankoatra ny Omni Stadium Barikadimy no antony ny fangatahana. Niverina nanao baolina eto ireo tanora eto Tomasina ankehitriny na dia tsy mbola nahazo alalana ofisialy avy amin'ny fanjakana.
anarany tournoi moa zany tournoi hafakely am'terle malady pikarakara lefina adondry izy io fa maromaro no mpandraanjara fa final moa zany zao atao zao de fakamarana ananjy mihitsy zao am'izao ro zany efa tena efa hita hoe club 79 zany hoe nazo amin'ny final fa le olona tafatra final FC Sora Vantsaragna Pasika le ray de l'adversaire club 79 le troisième place zany Tigre Noir sy FC Pi niafatra moa zany ny tournoi zany misy fôlo tapy zao ny tournoi hafakely iny hiditsindratsika amin'ny tournoi des champions deuxième édition de aomby le tournoi de manentana foana zany le tanora ity baolina kitra niangatahana koa zany hoan'ny zareo mpitondra ambony amin'ny terrain etiky zany efa hity zany hoan'ny hoe anisany mba lalavin'ny tanora mba mangataka zareo zany hoe amin'ny tanora baolina foana zany ny totosaina tety ny lerao famaranana ny fifananana hafakely omaly alady 7 aprily ka nivoaka nandresy ny club 79 nahitana lesika maro amin'ny tanàny Thomas ny fandalovany Rivodoza Gezany raha nambaran'ireo ray aman-dreny ny mpampianatra eny amin'ny universitény Thomas anisan'izany tsy fisian'ny rafitra mazava ny tanàna ka niteraka fahasarotina teo amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba sy fahasimbana trano maro nandritra ny Rivodoza ametraka pekady amin'ny fanarena ny tanàna ny Thomas ireo ray aman-dreny eto Thomas miaraka amin'ny mpampianatra amin'ny université ametrana ny tanàna ny Thomas amin'ny toerana tokony ho izy no tanjony misy lafiny roa manko le izy misy an'le hoe stratégie de développement général agnatin'ny fondation dia ny Thomas ny toerana misy azy amin'ny aram-boiny dia anao ny reconstruction sy ny redynamisation ny Tamatave dia ny zavatra ndresana teto zany dia mikasika an'izay satria anatin'io zavatra nahazo io dia mahatsapaka amintsika amin'ny mahazanaky ny Thomas natsika amin'ny manana université atsika dia tsy maintsy mandray andraikitra daholo zany ny tsirairay ny zavatra voalohany ngeza be zao dia ny innovation entina amin'ny fanatsarana ny plan de développement satria raha mijery nareo ny plan de développement communal misy hatramin'izao raha vakinareo izy rehetrarehetra iny dia tsy misy an'le atao hoe plan de communal de contingence na plan de résilience zany hoe fahaizany io satria raha nanana an'io tsika dia tsy tokony sairana loatra zany amin'ny fanarenana sy ny famonjena amin'ny voiny satria efa voasoratra ao daholo ny ka rehetrarehetra dia mba manatanteraka mila tsaraina le izy dia io zany ny fanavaozana lehibe izay entin'ny université satria fatatsika efa ireo plan communal de développement raha miresaka an'io tsika dia fantatry ny diby jiaby olo jiaby mahay izy fa ny zavatra vaovao entin'ny université no tiana asongadina ty raha nahita koa tsika amin'ny difficulté misy Thomas na dia tsy lisible na dia manao effort be dia be azy le tompony andraikitra isatsokajiny eto amin'ny famonjena eto Thomas mahita an'izany tsika miresaka famerenana ny jirama ohatra dia tsy mbola mipaika any amin'ny vahoaka zany mbola be ny fimenimenoana amin'ny lafiny maro satria tsy ao le ataontsika hoe dynamique inclusive fanatanterahana an'izany dia ny interaction hoe tsy maintsy mifampieno aloha mifanatona dia zany fanatona zany sy ny fampienona zany tsy zavatra mora pikary za manome toky fa raha anatin'izay tsika dia androso tanteraka Thomas na fa tsy tokony zao mihitsy Tamatavy raha ny ressource misy eto sy ny tanora sy ny fahavitrian'ny tanora dia tsy tokony ohatry zao mihitsy Thomas ne nampafantatra ny tetikasa amin'ny fanarena ny tanàna ny Thomas taorian'ny Rivodoza Gezany ireo mpampianatra avy ao amin'ny universitény Thomas izay notarian'ny professeur Bezara Manase sy professeur Mangalaza Ezen ny zoma 7 aprily lasa teo to amin'ny pacte tety Thomas mbola ahitana olona trabona mipetraka amin'ireo toerana nametrana ireo olona ravatrano roa volana sy 10 andro taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Gezany tety Thomas anisan'izany ao amin'ny stadium Barikadim sy eto amin'ny CDST ho an'ny eto amin'ny CDST dia mbola ahitana trano lay 10
misy fianakaviana Trabona 20 raha mbola ahitana toerana 3 nametranona olona Trabona ao amin'ny stadium Barikadimy ankehitriny. Samy manana ny antony mbola hijanonana eto amin'ny CDST ireo Trabona. Anisan'izany ny faravantrano misy azy ireo noho ny rivodoza ka mbola miandry fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ato mahatonga ny mbola mijanona aketo aloha zany hatreo dia le fanampiana nomegna zany mbola misy tonga. Satria zany zay na dia ndeha ody zay zao tagnisan'le sinazy tôle zao tamin'le fizarana takeo igny. Kanefa zareo mampana tena fa hoe agnome tragno ipetrahanay zany. Le tragno zany mbola sy hita aloha hatreo fa zareo ndraiky fa nagnano fa niresaka hoe agnapana tena fa agnome tragno ipetrahana. Avatragno zay ary zay ravatragno zany hatramin'izay longany tegna marina soroko aminao fa natolo tamin'ny sisin-dalana taminao Kosimady tagny zany zay. Tagny nangalana fanjakana anay nalefa tamin'ny CSS taty. Ka zay zany mahatonga anay mbola mijanona aketo satria natao tragno ipetrahanay sisy. Magnatra fagnampiana aloha dia nisy longany nagnatra vary fa izy dia fa ela zay. Efa 2 herinandro natazany atokana zao fa lany koa masolany koa. Zay zany mba mila vonjy amin'ny tragno ipetrahana eky longo voalohany indrindra. Faharoa magnarakaraka an'izay zany zay mba mila fond départ ohatra hoe vola satria zany zay sy managna fototrasa loatra. Mahazo an'izany zay dia miala. Ohatra anay manokana aketo dia tena mbola tsisy ninazona itoerana mihitsy satria ny trano zay nitoerana ry hatramin'izay dia mibaka tsy misy. Nefa ny tôlina enina nomenjareo anay ka tôlina enina zay tompoko tsy mahavita raha satria tsisy trano vitana tôlina enina satria mbola akeo kakazo akeo dépense jiaby nefa raha jiaby zany tsy misy hôtel tananay ka tsy possible aminay raha ohatra ka hiala eto zay ny alaka misy zany dia hoaizary zay tsy manan-kelo fa na ohatra na miteny ty tompoko dia lazaiko anareo tsara mananjanaka madinika za tsy tokatena nefa ny hoaiza zany raha ohatra ka hiala amin'ity toerana ty ka zay indrindra ny antony tenenako sy hijoroky eto anatrehanareo mpitondra fanjakana. Amplisin'izay raha mba sitrakareo tompoko mba mangataka faux départ zay farafaratsiny mba omenareo anay zay vao miala aketo satria raha hiala eto amina resaka tanana sy tôlina fotsiny zay tompoko dia aiza zany ny tokony mba tena efaranay madinika reto. Raha mba sitrakareo ndray mato floa mitety floan'ny fanavoaizana mba avoaizy reo fiainanay fa potika sy rava zay hitanao io ary zay aketo zao fa lany vatsy tsisy vatsy zay jiaby akeo io. Misy amin'ny Trabona kosa nandeha niasa ny natongavany Tete Tomasiny ka tratrany rivodoza ka mbola tavela eto hatramin'izao. Zay avy any Ambatondrazaka misy ana hiasa ny natongavanay taty nefa tonga taty moa zay tanatin'ny cyclone iny dia mipatroko nody dia tafiditra tato amin'ny TCRGS aty zay nefa dia nianay hoe fréody zany tena olana anahy aloha zany raha nisy fréodina zay tsy nijanona tato apo dia fréodina tena olana anahy tsisy na karama raha tsisy satria ianao moa zany dia hoe tsy ana tan'olo any sarotra be ny tadiavana asa dia zay mba angatako aminareo mpitondra fanjakana anareo lehibe ambony io zany le fré mihitsy zany nianay tena mba angatako le fréodina e. Ho an'ny raim-pianakaviana iray ty kosa nandeha nitsabo tena hitsabo maso ny natongava Tete Tomasiny ka tratrany rivodoza ka mbola tavela Tete Tomasina ihany koa. Dia zavy tagny amanta tamin'ny Mercisiple dia mbola tsy tonga ny Mercisiple tamin'ny sambo dia tratry misikilonina be zany za dia nizay te fo dia farany dia ningany nitsofo tamin'ny ampivavaka dia teny zay tampivavaka hoe izy traboina aketo alefa mikoloara karaha zany tito aty pitsary ny diavako tsisy avanao zany aty tsy manakavana ty za olo volavitra be avy fito dia iny zany mba fangatanao fangatako zany nagneneko za kizy mba mahazo vola ampanjakana ia izay fo vola ampanjakana na hoe fitsaboana Mercisibe raha ohatra misy tokony atao manao fangatana amin'ny fanjakana sy ho an'ireo olona manala-tanana ireo Trabona eto amin'ny CDST mba anampy azy ireo ahafany miala amin'ny toerana misy azy mba tsy mandalo fotsiny ireo tompon'andraikitra zay tonga mijery azy ireo. Fa raha karaha zay akatsao dia misy mihitsy ny mankalaza ny ivelany any hoe zay mahazo zavatra be tabe nefa zay tsy mahazo zavatra be tabe zany raha hoisy angambany vary sy menaka mandeha amina 5 kilo vary menaka savony zay ihany angambany zavatra ho amenjareo anay aty dia teo aloha zao IOM nanome pôle 10 dia fantsika dia marteau dia mieritreritra zany zareo hoe inona zany le zavatra tokony ho ataonay amin'izao nefany olona maro be mandeha aminay aty makasary mametraka fanontaniana aminay nefany ifanontaniana ataonjareo aminay tsy hitanay ny valiny jusqu'à zao. Hifarana ny alakamisy 13 aprila ho avy izao ny daty farany azon'ireo Trabona mipetraka amin'ny toerana nametrahany fanjakana azy ireo Tete Tomasiny.
masina tatoato ny mbola tsy fisiany jirony jirama amin'ny faritra sasany eto Tomasina roa volana sy folo andro taoriana ny fandalovany rivo-dozagezany no antony anisan'ny toerana efa nahitana fitokonan'ny vahoaka tao Ambolimadinika, Ankiriry, Mangarano, Andranomadio, Valpeson ary Ambohidrafy. Matetika aoriana ny tranga fitokonana miseho dia misy ny fijirena aingana ny famarinan'ny jiro amin'ny faritra ireny. Manaitra ilay tompon'andraikitra ireo vahoaka mipetraka amin'ny faritra tsy mbola misy jiro eto Tomasina mba hijery aingana ny zava-misy fa tsy andro ny vahoaka mitokona vao mandray fepetra sy andraikitra. Anisan'ireo faritra tsy mbola misy jiro eto Tomasina raha ny vaovao azo androany ny ao Andamosy ny stadium Barikadimy, Tsarakofafa, Bazary Ambolimadinika, dépôt deuxième, dépôt Analakniny, Fokotany dépôt 2342 ary Mangarano Fokotany 1140. Mitaraina ireo vahoaka mipetraka ao amin'ny Fokotany 2311, 2312 ao Andamosy ny foyer social Canada eto Tomasina noho ny fametrahana ny seranan-tsambo ny Tomasina ny Spaty fefy malona ny vavahady ny trano misy azy ireo. Tsy misy lalana ivoanan'ny trano ireo mponina noho ny fametrahana fefy io. Sy teny poro ateo aloha no misy azy ireo saingy efa namidy ho an'ny mpiasa ny trano ary ireo mpiasa efa misotro ronono no ankamarony mipetraka eto. Mangataka ny sy ny lalana ahafahana mivoaka ny trano ny remponina satria efa nisy lalana teo aloha saingy nisy ny fanakisana ny fefy izay napetraka ankehitriny no miteraka ny olana sy mampitaraina ireo mponina ao amin'ny foyer social Canada. Ny tena olana be aminay aty zany fefen'pôro zany le lakoron'olona zany le lakoro amin'ny toerana misy ny lakoro misy zany eo ny farany fefy nataony dia zay nefa mangataka lalana amin'ny zareo amin'ny Spaty zany mba ahafahanay mivoaka avy amin'le toerana misy anay tsirairay satria ny lalana taloha zany fa nisy lalana ihany izy taloha fa eto ny lalana taloha ary manomboka ka atreto dia zany mahatonga ny io lalana io mbola misokatra eo dia itsin'iny zany ny lalana taloha zany manoatra n'iny eto fa izy am'izao zany tsisy lalana mihitsy ty satria fefeny daholo zany ny rehetrarehetra reny dia tsisy lalana ivoana zay ka mangataka lalana zany zay ty amin'ny cité Canada 2312 sy 2311 zany zay concerné amin'ity zay ny olana fototra anay zay tsy manahaka anjareo amin'ny efanio fa le lalana efa nisy zany io zany tokony averina amin'ny lalana taloha fotsiny le izy dia zay mbola mampetraka tavandra aminareo manampahefagna ambony dia zay malahelo mihitsy zay teko eto amin'ny social Canada tsisy lalana ivoaka agnatin'ny tragnon'ologno dia tsy ken'ologno mokony le vambadika akagny fa hafa ny tombony akagny ny aty hafa ny tombony aketo mbo mangataka aminareo mpanampahefagna amin'ny fotoagna zao mbo mangataka lalana zay zany le fangatahanay tsy maintsy risagny aminareo farany ambony agny amin'ny libe indrindra. Araka ny fantatra dia misy ny fiaonana amin'ny solotena ny remponina voakasika ny olana eto amin'ny foyer social Canada amin'ireo tompon'andraikitra ny seranan-tsambo ny Tomasina androany. Ny roitra marobe namonjy ny alarovana ao Andrano Tomily izay toerana ao amin'ny distrikana Amboasary Atsimo, commune Behary ireo Vatandelava, Fokotany Anapemba, commune Behary distrikana Amboasary Atsimo rehefa naheno fa natolotry ny bentanàna perinasa ny toerana tamina Fokotany hafa ao amin'ny toerana iadidiny hatrany ampahana ala izay efa fampiasa ny Fokotany Anapemba efatra amin'ny elo sady tanàna nombon'izy ireo ihany koa. Efa tamina lany azy teo aloha no efa nikasany vatra sy anodikodiny io toerana io amina teratany vahiny be ny tanàna ny antoerana raha ny fanazavany sy nanaiky ny mponina tamin'izany ka voaterina merim-bola izy rehefa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra maromaro tany antoerana. Amin'izao fotoana izao dia nahita tetikady vaovao indray ity be ny tanàna ity ka mody natolo ny Fokotany ankirikirika ny atsasaky ny ala izay mbola misy olona mpiara-miasa amin'ny akaiky ao. Efa nametraka taratasy anivo ny Fokotany araka izany ireto mponina Anapemba ireo izay tompon'ny ala fa efa fahazarana ka hatramin'izao no ataony io be ny tanàna io. Nisy ihany koa ny taratasy napetraka eny anivon'ny distrikana Amboasary Atsimo sy ny prefektura ny Taolagnaro. Nataon'izy ireo taratasy io mba andraisan'ireo tompon'andraikitra maefa ny andraikiny amin'ny fandaminana farany izay aingana ny zava-misy any antoerana.
Voka sy niasa nataon'ny commune tsy mifagnaraka amin'ny efatry tokotany Agnapemba tsy ano Tanambao dia zaho mahatonga anahy mivory mijery sady magnavao le efatsy faharazana anahy Agnapemba Tanambao sy Ankirikiriky ka zay mahatonga anahy mivory eto dia itondra aipana koa zay hagnafatara anazy hoe eto marigny ty ampandefoagna ty ro efetany Agnapemba fa miaraka amin'ny Ankirikiriky fa tsy hoe nagnovagna vaovao tamin'ny 12 février 2026 io tsy neke io ary tsy neke hatrafara zay ty mahatonga anahy mivory eto tsy manao grevy fa mivory eto noho ty fomba nandresy mera nanapako ala io avao eo agnaty hifore io tsy ay ataky na hifore zany fa agnaty eo ary tsy neke ary tsy nagnatriky anahy ty nanapaha azy zay zany tenako azy za président fokotany Agnapemba. Atahorana araka izany ny medisiny ny fifandonana eo amin'ny fokotany roa hiatrany ireo mponina nanamafy izy ireo fa hiaro ny tany hatramin'ny farany ary rehefa tsy mivany ny olona dia misy iroso amin'ny dingana hafa manaitra ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra mahefa araka izany ireo mponina ato an-drano tomily hijery akaiky ity olana ity. Nandritra ny atrika asa fandrafetana lara-pahamehana regionaly ho an'ny taona 2024 izay niarana tamin'ireo mpiantsehatra rehetra toy ny fitondram-panjakana, ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy aram-bola, tetikasa sy fandaran'asa samihafa ary ny fiarahamonim-pirenena dia nisy ny fifampidiniana lalina sy fanapahan-kevitry ombonana mikasika ireo asa ho atao ho fampandrosoana faritra Nosy, Tanja ny ampifanaraka sy ny andrindrany ireo hetsika rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana lara-pahamehana mazava sy mirindra mba ahazoana vokatra tena hita maso ho an'ny vahoaka. Voasikajo sehatra lara-pahamehana omena lanja ny maha-olona sy ny fiahiana ara-tsosialy, ny fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy ary ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Andrindra ireo adrafitrasa izay efa eo amin'ny tsirairay. Tsy hoe manangana indrindra ny efa misy afaka mety hijery ny fanatsarana ny drafy, mety hijery ny fijerenany hoe aiza ny toerana resahany tsirairay efa menoana hoe vita oviana fatry sady hoe zatomboka dia mety amin'ny taona hoavy ve sa amin'ny taona ty mivita zay fandrindrana rehetra zay antony fivorena androany. Nofaranana tamin'ny fanaovana sy ny ombonana ho fanamafisana ny finiavana sy ny andraikitra raisiny tsirairay amin'ny fanatanterahana ireo vinana asa napetraka moa ity atrikasa ity. Miantso ny fanjakana ireo mpianatra rehefa nivoaka tamin'ny firim-patam-boabe Fianaratsoa fatra amin'ny Jean mbola tsy voaray miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izy ireo. Vonona hiasa izy ireo ary andray andraikitra amin'ny fanompoana ny vahoaka. Tsy manaiky ny anaovana tsinotsinona azy ireto mpianatra nivoaka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ireto. Manoloana izany dia tsy hiemotra intsony ity farany fa iroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny tsy fandraisany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka azy ireo rehefa angataka fiaonana raha ny fanazavana. Efa promotion evatra misesiny nivoaka nefa tsy mbola voaray miasa na dia misy aza ny poste budgetaire nivoaka isan'ny taona izay manjavona foana. Mahita izahay fa ny tsy fahamarinana eo amin'ny rafitra satria misy ireo voaray amin'ny fomba tsy mazava ary indraindray dia ahitana kolikoly. Noho izany dia mitaky izahay recrutement systématique ho an'ny sortant firpa poste budgetaire ho an'ny olona 540 fangarahana tanteraka amin'ny fandraisana mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fanalana ny firpa amin'ny faculté de médecine satria olana anisan'ny mahataraiky ny recrutement izany. Marina fa tsy mangataka izahay fa mitaky ampanajana ny zonay. Izahay dia vonona hiasa, vonona hanompo ny firenena ary vonona handray andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ka noho izany dia tsy ekena intsony ny tsirariny sy ny fanaovana tsinotsinonanay anivon'ny ministeran'ny fahasalamana tsy ekenay ny kolikoly ary tsy ekenay ny tsy fangarahana. Ka dia manao antso avo amin'ireo mpitondra fanjakana izahay azafady mba raiso haingana ny andraikitra omeo anay ny toerana sahazanay. Mangataka nijerevan'ny filohan'ny fanavaozana ireto solontenan'ny mpianatra nivoaka tamin'ny firpa ireto amin'ny tsy firarahina sy ny tsy fandraisana azy ireo eo anivon'ny ministera piay.
dia reo akaiky ny momba ny ministère fahasalamam-bahoaka fa mizaly izahay sortany FIRP eto Madagasikara. Misy hafatra avy aminay reto solitenany mpianatra vitsivitsy maromaro. Nisy ny fampanantenana nataony ministra tamin'ny fanangana sainy zay taoriany nametrahana anazy ho ministra tamin'ny fanonjena gouvernement farany teo hoe manokatra ny varavarana nefa hatram'izao zahay mbola sy nahazo voty azy tamin'ny ministra. Ka noho izany manaitana raha tompona raika rehetra atsapitena ny FIRP fa io no any fanjakana atsapitroviana ministra koly tsy miakina ny FIRP. Misotra makany amin'ny fanavaozana ny firenesany izany ny faritra Matsatram-bony. Mirona makany amin'ny sosialy ny akamaroan'ny mponina eto amin'ny faritra ka isanao jerena akaiky ny fomba entina mampandroso. Apetraka trano ny fitoisan'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin'ny faritra raha nambarana ny tany-kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsatram-bony vaovao. Ery ny fanavaozana hoe olom-boafity ny tokony hitatana ny tony fondrom-boaka patitra dra-pahefana itony. Noho izany zany tsy maintsy mifameno ny vina ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika izay tanterahana eto firenena adaptevana amin'ny drafitra fampandrosoana ny faritra. Efa nisy zany ny drafitra fampandrosoana faritra teo aloha izay raha tsika malala fa hatramin'ny androany moa zany dia tsy misy ny organe délibérant izay nandany an'izany fa vina izay notanterahana tamin'ireo société civile izay rehetra ny fanometana tamin'izany izy. Noho izany ao anatin'ny fotoana fanavaozana izao izay voafahitra ao anatin'ny 4 vola dia manana ny drafitra mifanaraka amin'ny fandarana asa fanatarana ny politika ankapobeny fanjakana ny programme de mise en œuvre izay vao natolotry ny prime ministre ny 13 avril teo anivon'ny parlemanta zany ny lehiben'ny faritra mifanaraka amin'ny fahafahamanao tsika ty amin'ny faritra. Tsy manavaka ary vonona iara-iasa amin'ny rehetra ny faritra Matsatram-bony entina mandray ny tetany vahoaka iray manontolo. Ny faritra tena hoe sosialy tanteraka ny mbola manandanja ty amin'ny faritra tsika satria sahirana zany ny akamaroan'ny mponina. Dia zay tsy maintsy arindra sy alamina voafetra dia voafetra ny fahafahamanao ny faritra no izay fahasiarana ny mponina zay satria misy ireo endrika ataontsika hoe fidiram-bola anankiroa, eo ireo loharam-bola avy amin'ny etra, eo ireo loharam-bola zany avy amin'ny heverintsika hoe non fiscal moa fomba fiteny anazy dia misy an'ireny ataontsika hoe sombam-bola ohatra hoe avy amin'ny renan-kibony tany sy maro samy fa ny vokatra ara-pambolena dia ezana zany ny fahafahana mampivelatra ny fahafahamanao ny mponina hanamora an'izany fanohizana ny ezaka fanatao teo aloha mahakasika ny fametrahana fandriampahalemana ahafahan'ny olona miary ara-dalàna dia mba ahafahan'ny olona micontribuer satria amin'ny mahavondra-bahoaka sy ny ra-pahefana anazy dia ny vahoaka no mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Nandray ny asa nanomboka nerina ny lasa teo ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsatram-bony vaovao Rasoa Miaramanana Heritiana Dizarev. Tany am-piandohana ny satra ny fanabeazana no nirotsahan'ny voazamana ny fonjeonzaza malagasy nijerena ireo zaza malagasy ahirana nefa tokony ala amin'ny abadonina taty aorina nivelatra tamin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fampidirana rano fisotro madio tany anivon'ny komuna ny ONG Voazama ary faritra telo ny asany ny faritra Moromania Matsatram-bony Aratsimo Andrefana. Mitetika asa Voazama zany dia manome sehatra amin'ny fampandrosoana ny faritra Moromania sy Matsatram-bony fa manome sehatra ihany koa ny vehivavy satria ny vehivavy tena betsaka mampianatra eto amin'ny renim-pianakaviana ihany koa tena misahana ny fampianaran'ny zaza. Ankehitriny raha nataony nanomboka Voazama dia fampianarana no nataony fa ankehitriny anefa dia efa misehatra amin'ny asa maro samihafa. Raha ny tantara moa dia teto amin'ny komuna ambanivohitra Imy distrikan'ny Fandriana faritra Moromania no nanorenana ny Voazama tamin'ny taona 1990 izay natsangany Hyperbolts ity faran'izay efa nodimandry ity pretra jesuita ity izay nanamarika fa tsy misy fampandrosoana raha mbola miaina ao anatin'ny abadonina ny zaza malagasy. Teto Imito arak'izany no nanokafana ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny Voazama tamin'ny alalan'ny sorona masina notarian'ny Monseigneur évêque ny diocèse n'Ambositra. Fanabeazana sy fampandrosoana maharitra ny lasa no fototry ny hoavy no tanjona anisan'ny teny fanevana izao faha-telopolo taona izao. Tonga nanatrika ny sorona masina moa ireo tompona ndraiky mpanjakana tany tenivon'ny faritra Moromania nahitana ny solombavambahoaka ny Madagasikara ho Vetao Fandriana ny lehiben'ny distrikan'ny Fandriana Ramatoa prefet n'Ambositra ny solotenan'ny faritra Moromania ary ny solotenan'ny Ramatoa solombavambahoaka Aingonambinina nandritra
izany no nankasitrahana ireo mpampianatra navita be indrindra teo amin'ny sehatry ny fanabeazana teo anivony Voasama. Tsy mianana fotsiny amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny sehatry ny fanabeazana katolika fa eo ihany koa ny fitaizana ara-pinoana ny ara-kolotsaina ary indrindra ny fanabeazana ny tanora amin'ny ankapobeny. Ao anatin'ny atao hoe fanabeazana ny ankizy an-tsekoly ihany koa ny sport scolaire fa ny aty amin'ny sekoly katolika dia tsy mijanona fotsiny sehatry ny fanatanjahantena fa miampy misy ny religion fandarina taona an-tsekoly, misy ihany koa ny EVA ny éducation à la vie à l'amour ary misy ihany koa indrindra ny kolotsaina izay atao hoe fampisalana faliana eo amin'ny samy mpandray anjara eto anatin'ity JDEC na ny journée diocésaine de l'éducation catholique. Mifanindran-dalana amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fanabeazana ny fanabeazana ao anivon'ny sekoly katolika hoy ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena aty Romania. Miara-miasa kaiky ho an'ny fampandrosoana ny fanjakana sy ny fanabeazana katolika ka izay indrindra no ahatongavanay miaraka amin'ny mpiara-miasa maro sy ny solon-tena-panjakana nanome voninahitra ty andro manandanja sy manana ny maha-izy azy no ny fitaizana sy ny fanabeazana katolika ity izay nanana songadinana manokana sy ho an'ny tenako dia nitsoro vavolombelona ny hoe manandanja na ny disiplinina na ny lalàna ifampifehezana an-tsekoly. Ny alalan'ny sorona masina teto amin'ny katedraly Fo Madio Maria ny alatsinainy 20 avrila teo no nanokafana ny fankalazana ny andro iombonana ny sekoly katolika eo anivon'ny diosezan'Ambositra tsy faran'izany raha tsy ny 4 ny volana avrila ho avy izao isy ny fifaninanana maro isan-karazany andraisan'ireo sekoly katolika anjara.